girly tips ilay fandahazana natokana ho antsika vehivavy indray no rainao zao de manasa anao anaraka ny fandahazana hatramin'ny farany. Ho amin'ity androany ity de andao iresaka kely indray isika makasika ny maquillage satria elaela zay tsika tsy nandray vahiny makasika an'izay maquillage izay de vehivavy anankiray misehatra eo amin'izay tontolo maquillage izay indrindra no vahitsika androany sisy izany fa i Vanessa Koy moa ny afantarantsika azy eny amin'ny réseaux sociaux any de miarahaba anao tonga sao eto amin'ny fandahazana. Ya, salama idéaly de manao daholo koa ny mpanaraka ny girls tips any an-tranoany. Efa nteneko teo ihany moa zany hoe Vanessa Koy ny anarany any amin'ny réseaux sociaux any fa leo avelako mihitsy izy no ilazalaza aminareo ny makasika anazy hoe iza tokoa moa zany Vanessa Koy zany. Oui, Vanessa Koy moa ny fanafantaran'olona anako satria izay ny nom de scène-ko fa ny tena anarako Vanessa Koy. De maquilleuse professionnelle depuis 6 ans déjà, depuis même 7 ans, depuis 2018 zany nianatra nanao maquillage de sady mpandraharaha manana ny marque de accessoires de maquillage kokoa iaho de ambassadrice ny Maybelline Madagascar ihany koa sy créateur de contenu. Ie, ho resahantsika mihitsy izay marika le pinceau zany tsy haiko raha efa fantatrareo fa any amin'ny faraparam-fandaharana any de ho asiantsika resaka mihitsy izay fa anisany fantaniana mipetraka be dia be ihany koa hoe ianao ve métisse. Métisse tokoa za amin'le anaraka moa koa métisse sinoa. Ie, hita be amin'izao endrin'izao kosa angambany hoe métisse satria vao nahita anazy zao de tena ohatran'ny hoe vazaha mihitsy izy. Raha aminao manokana inona définition an'izay hoe maquillage izay? Ny maquillage quoi somary hazavako foana moa any page count satria be dia be samy manana définition fa ho anahy manokana évasion le izy tsy hoe piova endrika be fa tena hoe c'est comme un thérapie ho anahy manokana zay fa izy koa zany mahatonga ny confiance en soi zay koa ny fahitako anazy zany aminahy manokana. Ie, ty fantaniana ity ihany koa dia anisany hitako tany amin'ny commentaire tany ny zavazava ny page ny Vanessa Koy moa zany de hoe marina ve fa hoe ianao no miavina satria ny tarehanao zany ohatrany hoe masika be, marina ve zay? Tena betsaka ny miteny hoe miavina Vanessa fa raha tena mahafantatra anahy aloha zany tsy miavina juste hoe olona tsy de fantako de tsy de zany hoe tsy de à l'aise firy za zany raha olona tsy de mahafantatra de fa ho an'ny olona tena mahafantatra de mahafinaritra be. Ie, mahafinaritra be mihitsy izy sady mitikitiko be arany izy de ho anareo izay hoe tena izay commentaire zay zany de tsy miavina izy zany rehefa tena mahafantatra anareo izy. Ie, somary iverenantsika amin'izay ary le resaka maquillage satria izay ihany koa no atondiany eto inona nahatonga anao hanao an'izay maquilleuse professionnelle izay? Zany hoe maquillage za moa zany tambola tanora tamin'ny 17 ans teo nanomboka nikitikitika ny eyeliner ohatran'izany fa ny tena asako teo aloha zany manao vente en ligne zany hoe varotra accessoires de mode sy vêtements de mode pour femmes de tamin'io asako io nanao modèle photo ho anahy ihany de fil en aiguille zany hozy zao tsy maintsy mba amboarimboarina ihany ny tarehy de teo zany no nanapa-kevitra hoe ndao hianatra ny hanao maquillage de nianatra mihitsy tany amin'ny institut de na certificat en tant que maquilleuse pro ihany koa de iny moa zany tsy najanoko eo fa nanao recherche ihany koa za sur YouTube sur d'autres plateformes i professionnaliser ko les asa zany de zany le teneniko anao teo hoe 2018 nianatra de mbola tsy de sa nikitikitika olona aloha fa nanomboka nanao tuteur tao an-trano ihany zany de partage de eo moa zany lasa hoe misy mpanaraka de eo aza vao nanomboka nandray olona. Efa voavaly teo ihany le fantany saika napetraka hoe nianatra mihitsy ve sa efa passion le izy fa ny fantaniko manatraka de hoe
Tena asanao ve le maquilleuse sa vadinasa? Vadinasa angamba ny tena le maquilleuse ty satria za tiako zany le maquillage fa de fil en aiguille ohatr'izay lasa be mpanontany de lasa hoe ndoara atao vadinasa fa ohatran'le teneniko teo au début teo mpivarotra lamba teo aloha de aveo nanao concours any pour devenir ambassadrice Maybelline tamin'ny 2023 izy iny de niala tamin'le concours moa zany lasa nandresany le concours de lasa ambassadrice de teo moa zany tsy maintsy natao ihany koa ny eo akaikiny sady manao maquillage sady mampianatra ihany koa manao création de contenu ihany koa zay le izy donc sady en fait za tena hoe tsy te hijanona amin'ny zavatra rery de taom-poko tao koa moa zany mba te hanana marika ho anahako fa tsy te hanao zavatra mitovitovy amin'ny olona rehetra reny koa moa zany de nataoko hoe accessoire de maquillage nanamboako anazy. Mbola fantanina mahakasika an'izay tontolon'ny maquillage zay hatrany inona ny conseil mety hoe omenao ny olona hoe te hianatra sy hoe vao manomboka amin'izay sehatra maquillage zay mihitsy inavy ireo produits de base tena hoe tokony tsy maintsy ananana rehefa hoe te hanomboka an'izay maquillage zay. Ny rehefa te hanomboka aloha de tsy azo adino skincare voalohany indrindra. Tsy hoe hanao maquillage de anakina ny tsy mety fotsiny fa mila base tsara hoe manana tarehy base hoe hydraté tsara ny peau donc mila manadio tarehy tsara aloha de mila manana crème hydratante de mila manana crème solaire zay tsika vao miditra amin'ny produit ana maquillage io moa arakaraka ny tsirairay hoe inona ny tena problème amin'ny peau-ny olona indraindray ny olona hoe tena efa madio ny tarehiny de tsy mila fond de teint izy am'izay fa raha ohatra kosany misy petipetina be ny tarehiny hoe iny ny tiany kashena de aleo zany izy maka fond de teint io zany arakaraka ny type de peau an'olona manokana. Efa ndresaka an'izay skincare zay ihany ianao inavy ireo ataoko hoe fombafomba fe ny ilazana an'izay inavy ireo fombafomba tokony ho atao alohan'ny anaovana make-up sy après make-up zany. Mila base mihitsy ny alohan'ny maquillage de ny am'le fianarako za moa mampianatra ny ankizy foana de ny important indrindra le anankitelo reo nettoyant zany hoe mila diovina tsara ny tarehy de ny hydratation tsy hoe peau grasse ianao de négligenao ny hydratation fa tsy maintsy hydratena foana de eo koa ny protection solaire miaro antsika amin'ny masoandro no anti-vieillissement ihany koa izy io de zay ny base de eo koa moa zany iny maraina sy hariva de zany hoe ozy ianao après de ny hariva zany mila midemaquiller tsara iny ny adinonareo foana hoe maquillage ozy ianareo manimba tarehy fa diso zay fa le tsy fanaovana démaquillage no manimba tarehy mila na mandeha soirée zany nareo na mody amin'ny 10 maraina fa foana ny tarehy diovy foana ny tarehy de hydraté aveo. Eo amin'izay démaquillant zay raha ohatra hoe tsy manana le fanadiovana tarehy reny zany ny olona inona no mety hoe afaka anaovana démaquillage ihany koa raha ohatra hoe plutôt naturel zany. Afaka mampiasa huile coco ohatra. Huile coco de mety hoe tsara ny huile coco. Ahosorana mihitsy tsy misy fangaro zany le huile coco. Non, huile coco pure le afroy reny zandrinay za manao an'iny surtout any peau maina ohatra de maka une noisette de frottena tsara de diovina tsara iny manala le loto rehetra de kobanina ohatrany tsara amin'ny rano zay zany ny fikafika kely fanaovana démaquillage ho anareo izay hoe le tena mbola manomboka manao maquillage mihitsy zany de mety tsara mihitsy izay.
Ty fantaniko ty de efa ataoko hoe nataony Vanessa Koy vidéo tao amin'ny pageny tao fa tsara angambany hoe averiny eto ihany satria mety mbola misy tsy abonné ihany koa ao amin'ny page ahoana indray ny fomba fisafidianana ny fond de temps mety amin'ny tanan'olona tsirairay. Ny fifidianana fond de temps misy caractère anankitelo sa efatra izy zay. Zany hoe mila fantaranao aloha ny tantanao de mila fantaranao ihany koa ny type de peau anao de mila mahafantatra ny carnation ihany koa. Eo indrindra no ao anatiny koa moa zany mampianatra anazy mamehy type safoana anatin'ny pageko ihany koa. Zany hoe rehefa misafidy de afaka amin'ny test de aleo amin'ny test. Satria surtout amin'ilay voalohany iny tena hoe be dia be mihitsy ny olona any amin'ny MP manontany anahy ahoana ny fomba fisafidianana les fonds de temps fa zay vao hanomboka de hoe tena sarotra amiko no manoro anareo tsy mivatana fa mila testena mihitsy ilay izy. De ny fomba fitestena anazy de maka goutte kely an'ilay fond de temps iny de alraisinareo kely amin'ny fanondro. Ok, de apetaka kely eto amin'ny mâchoire de tapotena tsara. De eo nareo mahita anazy hoe fanaraka amin'ny kohonareo ve se fondre bien amin'le tarehinareo le izy. De eo nareo mahita an'le izy hoe mifandray tsara amin'le hoditranareo ve le izy sa somary fotsy loatra na maizina loatra. Fa ny idéal de mitovy tsara amin'ny tahanareo fa tsy hoe ny anahy tiako le fotsy be reny. Non, c'est un fashion, c'est vraiment un faux pas. Ie, misy koa mantsy le hoe rehefa manao fond de temps de mampisy ity izy imperfection be dia be ahoana indray mahakasika zay le fond de temps ve no ratsy sa hoe le peau mihitsy le peau mihitsy ve no mety tsy mahazaka le izy. Sa hoe tsy authentique koa ve moa le fond de temps. Les fonds de teint ve mampisy an'le izy ozy ianao après an'le application ve sa pendant an'le application. Après an'le application mety hoe le produit zany ny ratsy na tsy mifandray amin'ny type de peau anao. Fa ny soin zany mila atao foana zany hoe tsy maintsy manao démaquillage foana ozy izy ako. Ie, ahoana indray ny hevitrao mahakasika an'le hoe ny lehilahy mantsy hainareo ihany hoe be exigeant ve fa ahoana ny hevitrao mahakasika an'le tenin'ny lehilahy reny hoe tsy tiako maquillage fa aleo ihany le naturel satria tena be dia be mihitsy lehilahy miteny an'izay hoe aleo ihany le naturel. Ie, tena betsaka mihitsy ny tena mahazo commentaire an'izany foana ao anatin'ny tuto-ko indraindray fa tsy ahoako. Tsy jerevako fa c'est son propre avis et j'ai mon propre choix aussi. Io zany tsy samy manana ny aviany. Maquillage raha tianao maquillage de ataovy fa tsy hoe tsy tiany vadiko ohatran'izany de tsy hanano fa ayez votre propre personnalité raha tianareo ilay izy moa maninona tsy atao de zay fa ny anahy zany ny avian'le lehilahy le izy zany tsy ho anazy fa ho anahy manokana de ohatrany hoe pour mon propre bien-être mais pas pour son bien-être. Raha tiany vadinao ianao de accepteny foana iny. Voilà. Ie, mazava tsara zay afatra zay zany ho anareo lehilahy zany zay mahita an'ity vidéo ty de tsy hoe nareo akory nanaovana le maquillage fa ho anay manokana. De zay ianao ve mampianatra maquillage? Ie, mampianatra maquillage zako indraindray za manao atelier groupé miaraka amin'ny Maybelline mihitsy de mandray en privé foana ihany koa zako. De raha hoe te hianatra any aminao mandefa MP aminao sa hoe miantso anao ihany koa? Oui, afaka mandefa MP aty amiko de otsika mifixe rendez-vous. Ie, zay angamba ny ataoko hoe fantaniana mahakasika ny maquillage fa izy moa araky ny efa hitanareo any amin'ny réseaux sociaux ihany de efa mamoha ihany koa izy de ametrahantsika fantaniana ihany koa izy mahakasika an'izay hoe mahareny anazy zay
inona ny zavatra tokony tsy maintsy ataony reny mba hoe ampitombo ny communication entre mère et fille. Iny moa zany samy mana ny ankizy ndraindray somary têtu ndraindray somary mahafinaritra fa ny zana angambany de resaka tenena foana le ankizy hoe na misy problème na tsisy problème de aleo tantarana foana. De eo koa manova activité miaraka. Zanako zao tia mandihy be de miezaka manaraka anazy hoe anao dansa ihany koa zako na ohatra hoe tianao shopping izy de miaraka mandeha miantsena zay. Fa izy aloha tsy de mikasikasika maquillage fa bon mety hoe mascara sy ny tariny fa zay hoe miezaka manao activité miaraka amin'ny ankizy foana zany. Raha aminao manokana indray ohatriny ahoana ny fomba fanitsianao zanaka zany ohatra hoe raha misy tsy mety ataon'ilay zaza de ahoana ny fomba fanitsianao azy? Privation angambany. Za tsy le hoe mikapoka fa ohatra hoe misy zavatra tsy mety de ohatra hoe izy zany ohatra hoe par exemple tia mikitika téléphone de ohatra hoe privé-na an'le téléphone na izy ohatra an'izay. Ie, anisan'ny tena hoe mbola olana eto amintsika ihany koa mantsy zay resaka fanitsiana zanak'izay hoe tsy ianao manokana no resahany fa ny anaty réseaux sociaux any zareo no tena hoe ahoana tokony ataoko sy ny ohatran'izay de tsara angambany iny raha za manokana hoe zareo roa ihany aloha hoe lay reny sy zanaka ihany aloha no miezaka mandamàna izy fa tsy hoe aparitaka any amin'ny réseaux sociaux hoe nanao ohatran' zao zanako de inona tokony ataoko de ataoko hoe zay angamba mety hoe mifanantona mihitsy ny vie sociale zany hoe tsy tokony vie privée moa zany tsy tokony avoaka any amin'ny vie sociale privé privé anazy ho anao manokana réglena any an-trano aloha le problème fa tsy ho aparitaka amin'ny tambazotra akoriny zay ny tena tsara. Mbola mahakasika an'izay hoe vie de maman zay ihany sika inona avy ireo andraikitry ny reny zany hoe tokony tsy maintsy ataon'ny reny amin'ny zanaka nefa misy ny olona manamaivana izy hoe tsy maninona zany fa aleo andeha foana. Hoe ameo ohatra hoe zako zany hoe misy zavatra tian'ilay zanako atao zany de hoe za zany hoe renfermer anazy loatra sa oui eny tafiditra ao anatin'izay aza resak'izay hoe ny zaza tsy tokony hidiana be loatra fa hoe avelanao ny ataony ve izy sa hoe inona no tokony atao amin'izay zavatra izay. Oui. Angamba ny zanako fantany fa za strict amin'le hoe liberté fa omeko liberté ihany izy fa du moment hoe fantatro le namany ohatra hoe maman zany de sakafo miaraka amin'ny namako mety ve sa ahoana fa izy zany tsy maintsy mangataka aty amiko foana de eo zany mijery hoe le namana fantako ve na sinon présenter ho anao aloha namanao ohatran'izay fa ny resaka liberté izy zany afaka hoe omena liberté ihany satria vao terena loatra izy de vao may tianao an'le tsy mety de aleo izy omena liberté ihany fa sady amin'izay izy mianatra inona moa zany être indépendante. Enare teny amin'ny fiandohany fandarana teny raha tadidinareo de resaka mahakasika ny pinceau personnalisé any Vanessa de andao asitsika resaka kely mahakasika an'izay hoe tsy haiko hoe hitanareo ve etsy akaiky ny Vanessa etsy izy ina moa ny anarany allo aloha izy mihitsy no asaiko hiprésenter anareo an'le izy. Ok, ty zany ny markako ny vokariko ho an'iny anarany de premier produit moa izy ty ao anatin'le marko vao lanceko tamin'ny mois de mars fin mars izy ty de kit de pinceau tena hoe 14 pinceau be zao ny ao anatiny mahavita ny maquillage complet de ao ihany koa misy pince ho an'ny ihany koa zay amatorana am-bolo rehefa manao maquillage
de zay. Ie, hoany moa ny anaran'le Ie, hoany. Hitany metodikan'izay hoany zay misy tsika manokana ve? Hoany dimy fa ny anarako satria ny anarako somary lavalava mihitsy de hitanareo le koanina de esoriko le ka de napiko hoanina ihany de mbola misy tohiny moa le anarako de lasa hoe hoany. De inona avy zany ny pinceau hita ao anatin'iny misy an'le hoe fanaovana aleo ianao angamba manazava anazy hoe ty fanaovana zao, ty fanaovana zao. Ao anatin'ity zany tena hoe nataoko mihitsiny ho complet anaovana maquillage complet satria moa zaho izy ko mampianatra de hitako zany rehefa mampianatra de sahirana le mpianatra misafidy an'le pinceau de inona ozy izy ny fiasan'ity, inona ny fiasan'ity de eo moa zany nahita an'le idée hoe andraso fa ho ataoko kit complet le izy de efa nasiko anarana samihafa daholo hoe sady samy manana anarany tsirairay daholo le pinceau ohatra hoe le pinceau numéro 1 ty zao tselatra zany hoe ty tselatra ty pour appliquer les fonds de teint matselatra anazy zany hoe rapide be izy zany rehefa mi-appliquer fond de teint nareo de tsy haiko hoe avoakako eto de oui afaka avoaka mihitsy de afaka hoe atoroko anareo hoe ahoana inona daholo ny fomba fiasan'izy reto. Copillon André. Afaka samy mitazona ny sasany. Ty zany zao fanaovana ino ohatran'izao le izy zany rehefa jerenareo ohatran'izao sady tena malefaka tsara le lamban'le izy. Le poils aloha nataoko tena hoe farak'izay malefaka indrindra mba tsy irriter an'le tarehy. Tena hoe qualité nataoko qualité tsara mihitsy zany izy ty. De amin'ny tananao iny zao pinceau manja non plutôt pinceau tsiky fa ty ny pinceau manja. Tsiky. Pinceau tsiky fiappliquena blush izy iny. Blush. Le atao eto. Le rose eto amin'ny cheveux eto. Tsara be, tena tsara be. Tena malefaka be le izy tsy haiko raha hitanareo amizao paoziny zao fa tena malefaka be mihitsy. De manaraka andray zao. Raha atomboko amin'ny fond de teint rehefa manomboka moa tsika samy manana ny mahazatra anazy za matetika manomboka amin'ny fond de teint de zay mahatonga ny hoe numéro 1 fond de teint ty tselatra de ty zany atao maka an'le fond de teint eto de appliquena en tapotant foany de hitanao hoe tena dobo be le izy. Tena mety be mihitsy le hevitra hoe amena anarana tsirairay le pinceau amizay tsy very intsony hoe rehefa blush de ty rehefa fond de teint de ty indray raha zao iny zao pinceau goupillon anaran'iny lanitra ny anarany amin'ny teny gasy satria sourcil zany ny eo farany ambony de nataoko hoe lanitra. Misy antony manokana ve nanaovana le anarana hoe ty ataoko an'izao? Na misy antony manokana daholo le anaranareo. Zany de ty zany efa maneno ty zany natao hoe lanitra. Lanitra ozy izy atao satria hoe izy le sourcil eo amin'ny farany ambony natao hoe lanitra. Le blush. Le blush hoe tsiky sy mame tsika, le blush mame bonne mine de ohatran'ny miramirana de nataoko hoe tsiky ny anarany. De le pinceau fond de teint nataoko hoe tselatra satria tena mi-appliquer fond de teint aingana be izy no bien travaillé tsara ny fond de teint amity. De ny pinceau manja fiappliquena ny poudre rehetra. Tena hoe poudrena tsara daholo ny tarehy de mamanja tsara. De ty indray masoandro fiappliquena ny bronzer na contourina ihany koa mety koa de masoandro anazy zany mame ohatran'ny bronzage eto amin'ny tena ezana be zany. De tsy haiko raha zao mijery de ohatrany hoe mitovitovy.
mitovitovy le izy fa raha zaza zao de le anarany no afahako misafidy le izy hoe ito ino indray zao izy teo tselatra de masoandro. Le izy koa mba manamora an'le izy de efa marquéko ato ambadikin'le boîte daholo ny fomba fiasany sy ny anarany. De za moa zany manao tuto matetika eo amin'ny page-ko de ina zany miaider an'le olona hoe tia ny ampiasaina manamora kokoa an'le application. Zay zany pinceau teint aloha de reto indray ny pinceau pour les yeux de mety ihany koa pour les lèvres de atombokitsika amin'ity inona moa anaran'ity rahona zany hoe nuage manome an'le estampage hitanareo flouté tsara iny eto de misy ihany koa pinceau sous koa pinceau estompeur ihany koa izy de afaka estampena an'le be de be ny afaka ampiasana anazy afaka anaovana contourine afaka manao an'le creux de paupière ihany koa afaka estampena ny anti-cerne ohatran'izay. De pinceau manaraka indray volana satria izy somary élargi ohatran'ny volana de ity indray estampeur ihany koa izy fa eto amin'ny sisiny eto ny appliquena anazy. Ao anaty cours moa zany de taillé tsara. De fa manazava foana ho an'ny izay intéressé. De tia pinceau aina satria manome aina izy i-appliquena ny anti-cerne. Raha tsisy anti-cerne de ohatran'ny mireraka zany fa vao misy anti-cerne de ohatran'ny miaina tsara. De zay mahatonga anazy hoe pinceau aina. De afaka hitracena ny ina moa le traçage sourcil eto ambany eto ihany koa izy. Le manitsy an'le manadio tsara an'le eto ambanin'ny sourcil. De manaraka indray ny pinceau kanto satria ho an'ny fary mangirana izy de mangirana zany mba ohatran'ny hoe kanto kokoa de mi-appliquer vraiment les textures mangirana reny izy. De ny enfin tia pinceau tsipika le biseauté ohatry afaka appliquena ny sourcil na ihany koa eyeliner zany hoe manatsipika izy de lasa hoe tsipika. De tia le pinceau farany pinceau tsilo satria izy somary pointu ohatran'izao de tia idéal ho an'ny zone vraiment à perfectionner ohatra misy zavatra ilaina tsara eto na ihany koa izy mety appliquena ny rouge à lèvres surtout ho an'ny professionnel satria nenahy fadiovana tena hoe important de nenahy tsy apetako direct le hitanao le le rouge à lèvres fa mampiasa pinceau foana ako de ito idéal ny appliquena ny rouge à lèvres ihany koa. Complet ny avant zany to de tena complet tsara. Tena vetivety de mahay raha hoe reto pinceau reto nampiasaina satria misy anarany tsirairay de miteny fotsiny zany Vanessa hoe ianona zao nampiasana blush ianona zao nampiasana blush to de vetivety kely de mahay. Violet ve couleur préférée anao? Vita amin'izay angambany violet. Tave satria na boîte-ny ito ary violet ny akanjo anaovana violet de matri amin'ny micro anay ihany koa. Ndao indray resahatsika ty pince ity tsara kely ohatran'izao. Inoxydable ohatran'ny inoxydable le pince inoxydable mihitsy. Ie. Tsara be tena tsara ohatran'izao. Hoe misy an logo anay mihitsy izy iny tena personnalisé. Misy W ho anareo le ty ina moa le ohatran'ny atao vaky taloha izy ty ohatran'ny nalaza be le ampiana pince le fotsifotsy reny eto de eto de tena mety tsara. Niara lancena tamin'ireto koa zany ito? Oui, somary taraiky kely izy fa taraiky 2 semaines teo angambany fa niara lancena. Fa izy zao nefa zao le kit asina zao en rupture
Zany hoe tena hoe tianareo be le izy de tena hoe en rupture sahady fa miverina amin'ny faravolana indray ny stock. Ahoana zany raha hoe te hanjifa ireto kit asina ireto aiza no ataona misy botika manokana ve sa manatona amin'ny MP sa hoe misy point de vente ihany koa afaka ahitana anazy? Hatreto aloha zany mbola tsisy boutique fa tout est dans la page misy page manokana ho any eny amin'ny Facebook eny de misy ihany koa amin'ny Instagram de afaka commande en page ao nareo. Ieny ary zay zany fa afaka manjifa any amin'ny Vanessa koa izay le page raha tsy diso fa Vanessa koa ny page koa fa misy page manokana koa hoe ho any. Ay de raha ohatra hoe hanjifa andray zany de ao amin'ny le page ho any. Zay zany mazava tsara mino fa misy contact ao afaka iantsona ny Vanessa raha hoe te hanjifa ireny pince na ihany koa pinceau be de be ireto mialoha tena marana antsika fandaharana de sao de misy hafatra tianao ampitaina amin'ny mpanaraka anao indrindra ihany koa mampanaraka ny girly tips. Oui, ny havatra moa zany misaotra betsaka aminareo manaraka ny page foana tena hoe hitako mame confiance be anareo de zay mahatonga na miezaka mamoaka zavatra tsara ho anareo foana ihany koa de zay angamba ny fity mifamaly. Le fity mifamaly zany letsika. Ie zay zany fa manaraka indray fotoanantsika de mankasitraka anareo ihany koa nanaraka ny horonan-tsarintsika hatramin'ny farany de manaraka indray fotoanantsika tondra vahiny vaovao be hatrany de veloma de rahasoa.